mananontranitra ny arahaba indray ry havana, ry rahalahiko, ry anabaviko, ry mpiray fanantenana rehetra kristianina ny tiana olazaina eto ny vahoaka malagasy rehetra. Manolotra ny firarintso ho antsika rehetra, afaka manaraka indray izao fandaharana izao. Omalitsika ny resake ny amin'ny drafim-panavotana. Io ihany ny vahaolana. Andriamanitra manomana azy fa tsy za le olombelona mpanota. Zay mamaimaim-pona fakomaly, afaka omalitsika ny resaka an'izay maimaim-pona ny famonjena. Kanefa tsy maintsy misy zavatra ataontsika. Loha hevitra androany, inona ary zany ny tokony ho ataoko sy ny tokony ho ataonao. Iaraka nondrika ny lohantsika, hivavakintsika. Ray masina zay any an-danitra ao mitenena aminay tsiraray fa miaino anao izahay. Apetraka eo aminao zao fandaharana izao, hiditra an-tsehatra ianao amin'ny lafin-javatra rehetra ho voninahitry ny anaranao. Tononinay ny vavaka ary angatanay nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, le hoe ho ataoko na ny ataonao tsy amin'ny alalan'ny tena asa hita mibaribary izy io fa amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny asa. Andao jerentsika ny Jaona 9 ka ny 9:20 sy ny 7:20. Jaona 9 ka ny 9:20 sy ny 7:20. Inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Tena mametra-panontaniana tsika. Inona no ataonay? Andriamanitra inona ny tena tokony ho hevitra ny amin'izany toe-javatra zany? Ao amin'ny 7:20 Jesosy dia namaly ka nanao taminy hoe izao ny asan'Andriamanitra dia ninonareo zay nirahany. Finoana zany zay ny takian'Andriamanitra amiko sy ny takian'Andriamanitra eo aminao. Efesianina 2 ka ny 9:9 sy ny 9:7. Fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fandrao, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare. Fanomezana avy amin'Andriamanitra le finoana. Tahaka an'le drafim-panavotana, nalatsak'Andriamanitra, nomanin'Andriamanitra, programan'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra, tahaka an'izay koa ny finoana zay tokony ao anatintsika. Le finoana lazaina eto zany tsy le hoe finoana katolika, finoana FJKM, finoana FLM, finoana adventiste, finoana pentekotista, fa le finoana ao anatintsika, finoana ny Jesosy Kristy, ndray finoana ny inontsika an'izay nirahany. Ahoana no atanteraka an'izany? Fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare. Ty ny zavatra marihana voalohany, na izany aza. Tsy mbola mahavonjy ny finoana ny fisian'Andriamanitra fotsiny. Tsy mbola mahavonjy hoe za mino fa misy Andriamanitra. Mino an'izany tsy mahavonjy zany raha lasana bavy malala isany. Hebreo 1:12 ka ny 9:1. Zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Le fisian'Andriamanitra ohatry ny milaza eto hoe mamalisoa izy, fa andao hidirantsika lalindalina kokoa. Salamo 7:20 ka ny 9:1. Misy tokoa Andriamanitra zay mitsara ety ambonin'ny tany. Misy Andriamanitra. Le fisian'Andriamanitra mantsy no tena ho resantsika eto. Jakoba 2:7. Jakoba 2:7. Ianao mino fa iray ihany no Andriamanitra. Koa tsara zany ataonao zany. Fa ny demoni koa mba mino fa maninona izy? Mangovotra. Ao amin'ny lay boky nosoratan'le vehivavy mpanoratra kristianina, Ellen White ao amin'ny pejy 270 ka ny 9:4. Dio eo amin'ny Kristy toko pejy 270 ka ny paragrafy 4. Na de Satana sy ny miaramilany aza dia tsy mahazo mandà velively ny fisian'Andriamanitra. Tsy afaka mandahany zany Satana sy ny miaramilany. Fa na ny heriny na ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra io, le famoronana ny faharandro, ny paradisa, ny fitsanganana amin'ny maty sy ny sisa, de teny eo amin'ny Baiboly ary ekeny Satana io. Satana koa nge manaiky an'izany.
fa mitady ny fompo satana anapitehana n'izany rehetra zany ary hitariana anao mba hiaraka aminy am'izany toe-javatra izany. Fa ny finonan Jesosy ho mahavonjy amin'ny fahotana no mahavonjy atsika. Tsy le fisin'Andriamanitra fotsiny zany no mahavonjy, fa le finontsika an'ilay Jesosy mahavonjy no mahavonjy atsika. Zay ry havana le Jesosy mamonjy amin'ny fahotana. Tsy ahivina fa ny fahotana io no tsy mahavoavonjy atsika. Raha voavela heloka zany tsika na voava zany olany fahotana zany de ho voavonjy ny olona rehetra. Fa ity nefa misy loza amin'ny tatao. Misy loza amin'ny tatao entin'ny fahotana eo amintsika. Ny loza voalohany de hoe manandevy sy mamatotra le fahotana. Zany angeny mahatonga atsika tsy afaka ao anatiny mba te hiala ihany, mba te hanao ny tsara ihany, mba te hiova ihany, mba te hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Fa manandevo sy mamatotra atsika nota. Jaona 5:7. Zay rehetra manota dia andevony ota. Jeremia 13:7. Jeremia 13:7. Moma ovany odiny va ny Etiopianina, ary ny leoparda va mahovany sorany. Raha izany de mahazo manao tsara koa ianareo zay zatra manao ratsy. Faharoa, le loza entin'ilay fahotana ny faharoa de zao voatahiry foana ny elotsika. Voatahiry. Ka ao amin'ny Jeremia 2:2 de misy an'izao teny zao hoe na de misasa sira azo azy ianao ka makalavenina betsaka na diovana anao, ny elo koa de mbola voasoratra eo anatrehako ihany ho Jehova. Ao amin'ny Kolosianina 2:4 ary ty le tena mampieritreritra andalo fitsarantsika. Kolosianina 2:4 de izao ny voalaza ao manao hoe misy soratana ny didy zay miapangatsika mandrakariva. Misy soratana ny didy raha lasy anabavy malala izany. Jesosy zany no mamonjy ho afaka amin'ny fahotana rehetra. Tsy misy vahaolana ho antsika afa-tsy Jesosy. Averiko ndray mandeha le nresana moaly. Atao fotsiny zay atonga atsika ho eo amin'ny Jesosy de mivaza ny olana rehetra izany. Ao amin'ny Matitoko 1:1-20. Matitoko 1:1-20 de misy an'izao teny zao manao hoe ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. Fa Jehova ny mpamonjy ny dikan'izany raha jerena ry ambany ary. Fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Eto koa mampieritreritra hoe ohatran'ny hafahafa ve zany Jesosy hamonjy ny olony, fa tsy hoe hamonjy ny olona rehetra. Haintsika tsara le any amin'ny Jaona 7:5. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Ka eto le mino le olon'Andriamanitra zay eny angely ho voavonjy. Ny olona rehetra nomena chance, nomena tombontsoa manokana. Fa zay mino zay ihany no ho afaka amin'ilay fahotana ary hamonjy ny olona no ho afaka amin'io zany no antony Jesosy. Any amin'ny Luka 7 izy iny 7:20. Rehefa miresaka any amin'ny Zakaios izy ka any amin'ny 1:10 de zao no lazainy hoe fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Jesosy ihany zany no afaka mamonjy atsika. Ohatra, Jesosy no manafaka atsika. Be de be ny re olona ny kristianina. Ndray mandeha nahita. Rehefa mba nandeha le aniny de mitsangatsangana le olona. Avy nivavaka ny fahafantarako azy satria eo ambony latabatra zay miaraka amin'ny zareo de mipetraka eo ambony latabatra eo ny baiboliny sy ny firanany. De miara misotrosotro eo izy. Fa ny zavatra nankalilony sofina rehefa mba sendra mipetraka teo akaikin'ny zareo de zao ny zavatra nitranga. Teny ratsy varararaga no miseho eo. Zany ve ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ka io le Jesosy mamonjy io, mamonjy anao, manafaka anao am'le teny ratsy, de tsy teny ratsy tsony ianao ao aoriana. Anafaka anao am'le laingy, de tsy andainga tsony ianao ao aoriana. Anafaka anao am' zavatra rehetra izy, de tsy anao an'izany tsony ianao ao aoriana ao. Jesosy zany mangataka ny fanahy masina any amin'ny Jaona 4:1-5. Anome antsika amin'ny fanahy masina Jesosy mba hanafaka atsika amin'izany rehetra zany. Ary eo amin'ny Ezekiel 4:1-7. Ny fanahy masin'Andriamanitra no ampitoeriny ao anatintsika. Apetraka Andriamanitra ao anatintsika amin'ny fanahy masina. Ka io fo vatotsika miziriziry hoe
ny anay efa zao no hevitray, efa zao no teneniny mpitondra fivavahana ao aminay, efa zao no zavatra misy. Aza miantehitra amina pasteur, na miantehitra amina presbyteur, na miantehitra amina mompera, na miantehitra am'izay milaza azy ho apôstôly na am'resaka tsapao ary sedrao ao anatin'ny baiboly ny fahamarinana rehetra. Jereo ato ny tena sitrapon'Andriamanitra, fa tsy zay mieboebo eraky nio toerana rehetra io ane no hoe nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra na izy ny natsoan'Andriamanitra manokana. Jereo fa ny tena mpanompon'Andriamanitra ohatran'i Jesosy ny fomba fiasany. Jesosy tsy mbola nilaza mihitsy hoe za de afaka manao toe-javatra sy fahagagana ohatran'izao, ento aty daholo ny tratrany démonie, ento manatona ny zavatra rehetra. Fa rehefa hiasy Jesosy ka tonga eo amin'ny toerana anankiray misy tratrany démonie, misy mitondra an'izany manatona azy, de manala an'izany Jesosy, manafaka an'izany. Fa tsy hitsofana trompetry mba ho reniny ny olona rehetra fa mahay manao an'izany. Za tompoko amin'ny mpanetrenteny afaka manao an'izany ane. Raha misy tratrany démonie, firy zay ny tratrany démonie navoaka nyty mpanompon'Andriamanitra zay tsy mahasoa. Jesosy no nanatanteraka an'izany tamin'ny alalako, fa tsy hitsofoko trompetra zany. Firy ny narary tamin'ny hôpitaly, nentina tamin'ny bavaka, fa sitrana ane, fa tsy hitsofana trompetra zany. Fa ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Nanolotra ny ainy mba ho avitra isolo antsika rehetra Jesosy. Ao amin'ny Matitoko 20:20 dia azo avela daholo ny zavatra rehetra tsy nety zay vitatsika noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Dao ary anatonazy, aza misalasala, aza mihafahafa, fa ny fiankinana sy ny fatokisatsika zany ny atao hoe finoana. Ny fiankinana sy ny fatokisatsika de ny hoe ny finoana. Finoana amin'ny Jesosy manome hery. Le hery omeny Jesosy ndray de ny fanahy masina. Zany no azahoantsika andresy ny fahotana. Jesosy lay avitra noho ny fahotana de azo avela zay zavatra ratsy vitatsika rehetra. Efesianina 1:1-7. Azon'Andriamanitra avela. Ka io Jesosy io zany no filazantsara, zany ny lazaina rehetra zany no filazantsara zay hoentiny eto amintsika androany. Ka de zao mahereza, aza matahotra, fa ny tompo no manatotosa ny ilaintsika rehetra eo amin'ny fiainatsika mba havoavonjy atsika. Minoany Jesosy tompo, miankina aminy, matoky azy, fa izy rery ihany no mahava ny olam-pahotana rehetra mifanesisesy eto amin'ny fiainatsika io. Kaikaika ny olona rehetra, taraina ny olona rehetra ny amin'ny toe-javatra zay mety mitrangy ao amin'ny fiainana andavanandro manodidina azy any amin'ny toeram-piasana sy ny zavatra maro isan-karazany. Jesosy no avitra ho antsika, miankina aminy. Fa amboniny zany rehetra zany amela heloka lay Jesosy zay ivavahako. Ary rehefa voavela heloka Jeremia 15:20 tsy hita intsony zay fahotana, tsy hisy intsony ny heloka zay vitako eo anatren'Andriamanitra satria efa navelan'Andriamanitra zany. De any amin'ny Isaia 3:30 ka ny 2:20 rehefa mandalo amin'ny fitsarana amin'izay ny anarantsika de Jesosy no amonjy antsika rehetra. Ray masina be fitiavana any an-danitro, miantehitra aminao zahay, mianta aminao mihitsy mba ho tafatoetra ao anatinay tsiraray avy ny teny zay nrenesina nandritra ny herinandro. Ray masina amonjy sy tahanay ianao, hikarakara anay amin'ny zavatra rehetra, ity anay ary anao ny zavatra rehetra mba hahatonga anay ho voavonjy. Mamelany helokay tompo, kanefa ampitoera ao anatinay ny finoana mahavonjy zay natolotra ao anay. Ianao koa no mbola nametraka an'izany tao anatinay tao fa tsy hainay aneny manao an'izany. Koa izany finoana izany no ianteheranay ho eo aminao ka de hiala amin'ireo toetra ratsy rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao zahay. Ary tsy ny toetra ratsy ihany fa le fahazarana tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tompo. Amboary zay mba hahitsy amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga eo aminao zahay de ampianatra anay ianao fa ianao de zao ny fomba fivavaka nataonao tety ambonin'ny tany.
zay ny maha-kristianina anay anaraka n'izany rehetra zany, na ny fomba mampanaonao tetỳ ambonin'ny tany, na ny fihinanao, na ny fiakanjonao, na ny zavatra rehetra, eny mety lasa lavitra zany fa indrindrandrindra na ny andro zay no amasininao sy ny vavahanao, anaraka n'izany zay tompo. De tononinay ary ny vavaka ary ankininay noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy tianay maty namonjy ny elokay. Sotra tompo malalo. Amen.